Ny candidat ny rivavao Madagasikara nitondra fanekevitra makasika izay ny candidat ny antokoavana izay toanany Ankolafy Ravalomanana namoaka fanambarana makasika izay ihany koa eo ihany koa fanambarana izay navoaka ny Premier ministre lehiben'ny gouvernement sy ireo mpanelanelana iraisam-pirenena akoatra izay eo amin'ny vina amin'ity taona vaovao ity manana ny vina manana ny tanjona ihany koa ry zareo avy eo anivon'ny polisy pirenena ny andindindreo no isany hoentina ao antsika amin'ity takariva ity araka ny voka-pifidianana nivoaka vonjo maika tamin'ity andro ity ta fifidianana fiodinana faharoa amin'ny fifidianana filoham-pirenena ao anatin'izao repoblika fahaefatra izao dia ny candidat ny hery vaovaon'ny Madagasikara Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina no nibatany fandresena voka-pifidianana vonjo maika izy io satria dia tsy ny izy ireo no amoaka izany voka-pifidianana ofisialy izany fa ny CES raha nambara teo dia Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina nahazo ny salanisa 3 faingo 10 isanjato ny vato izay azo niariny candidat Jean-Louis Robinson kosa nahazo ny salanisa fampalalam-baovao araka nefa nambara teo dia nivoaka androany ny voka-pifidianana vonjo maika izay navoaka teo anivon'ny Voameramaleo tena misahana ny fifidianana 3 faingo 10 isanjato ny vato azon'ny candidat ny hery vaovaon'ny Madagasikara raha tokosa ka 9 faingo 10 isanjato ny candidat azon'ny docteur Jean-Louis Robinson. Ny batany fandresena ny candidat Hery Rajaonarimampianina izay natolotry ny hery vaovaon'ny Madagasikara tamin'ny fifidianana filoham-pirenena fiodinana faharoa no tanterahana ny 20 desambra lasa teo araka ny fanapahan-kevitry ny rafitra senita larana aotra ray bara senita bara D bara 14 androany fahatelo ny volana janoary 14 mikasika indrindra ny voka-pifidianana vonjo maika tamin'ny fifidianana filoham-pirenena fiodinana faharoa izay nampahafantarina pahibe maso androany teto amin'ny foibe ny senita alarobia nahitana fidinana kely ny tapavitrian'ny mpifidy izay lasa 10 faingo 70 isanjato raha toka 12 faingo 70 isanjato tamin'ny fifidianana filoham-pirenena fiodinana voalohany ny 20 oktobra teo. Nambaran'ny filohan'ny senita fa naneo tanteraka ny safidim-bahoaka ny voka-pifidianana vonjo maika ary fandresen'ny vahoaka fa tsy fandresen'ny candidat akory ny fahavitan'ny fifidianana tsakany sy andavany. Isan'ny mpifidy voasoratra anara 7 968 iraika amby 20 sy telonjato sy 7 sy enin'alina sy vietsy sy fito tapitisa. Isan'ny mpifidy nandatsabatra 4 44 391 iraika amby 70 sy telonjato sy 4 sy 4 sy 4 tapitisa. Isan'ny vato fotsy sy maty 182 166 na 4 faingo 50 enina amby 80 amby zato sy 2 sy 7 sy rahetsy na 4 faingo 50 isanjato. Isan'ny vato manan-kely 3 862 225 na 95,50%. 10 amby 20 sy 400 sy 2 sy enin'alina sy 7 sy 3 tapitisa tahampandraisana anjara 50 faingo 770 isanjato. Isan'ny vato azo latsaka ho fidina tsirairay ny candidat Rajaonarimampianina Rakoto Arimanana Hery Marsial isanjato. Tamin'ireo taratasy firaketana ny voka-pifidianana mitotaly ray sy roalina azo tamin'ireo birao fantatsaham-bato manerana ny nosy dia ny 777 no vita fanamarinana ary nahazo fankatoavana. Ireo taratasy firaketana voka-pifidianana 13 ambiny araka izany nisy olana ary izay vitsy anisa raha mitany totaly be n'ireo birao fantatsaham-bato manerana ny nosy. Tamin'ireo birao fandatsaham-bato miisa 13 ireo dia niisa 9 ny taratasy firaketana voka-pifidianana no tsy azon'ny trandrahana. Nisy ihany koa ireo taratasy firaketana voka-pifidianana miisa 12 hafa izay nahitana fahabangana ary iray hafa no naterin'ireo mpikambana ao amin'ny birao fandatsaham-bato mivantana avy hatrany teny amin'ny senita. Nomarin'ny filohan'ny senita fa tsy ao anatiny andraikitry ny senita ny mitondra fanovana na manafoana ireo voka-pifidianana voarakitra ao anatin'ny taratasy firaketana.
mijanona eo amin'ny fanambarinana sy fampitahana ny voka-pifidianana voarakitra ao anatin'ny firaketana sy ireo vokatra skany nalefa tamin'ny alalan'ny email ka no anjarany zenit. Ny fitsarana manokana amin'ny sanina fifidianana ny CES ihany no anotokana manana fahefana anafoana amin'ny ampahana manontolo ny voka-pifidianana iray. Ireo voka-pifidianana vonjimaika tamin'ny fifidianana filoperenana fiojina faharoa ireo moa dia nalefa ny senit any amin'ny CES izay manana 10 andro amoahana voka-pifidianana raikitra sy tena izy.